Faly miaraba tompoko lahy, faly miaraba tompoko vavy. Tonga soa indray eto amin'ny fandaharana malagasy eto Canada, arahinao amin'ny Ici Télévision. Anio sika dia manana vahiny, tsy iza zany fa Andriamatoa Jean Razafindambo, izay anisan'ny atao hoe malagasy efa nonina ela teto Canada. Faly miarabanao Andriamatoa Jean Razafindambo. Faly miarabanao koa ny tenako Andriamatoa Bary Randresy. Nanahoana ny fankanesana taty tamin'izany fotoana, mora ihany ve ny fahazahoana visa raha mihoatra ny amin'izao fotoana, sa efa tamin'izany dia efa azo lazaina hoe sarotsarotra, nanahoana ny fahitanao an'izany hoe ny fidirana taty Canada tamin'izany? Izay za niala tany Madagasikara tamin'ny 420, izany hoe tamin'ny volana Jolay 420, za nefa tsy tonga teto Canada raha tsy tamin'ny taona 920, izany hoe nisy teo amin'ny 2 taona teo zany ny karakarana ny taratasy rehetrarehetra zany izay nilaina tsy maintsy natao na zahoana ny visa nidirana taty Canada taty. Tsy mora satria niandry ny vady aman-janaky ny tena tany Madagasikara. Izahako tavela tao amina camp de réfugiés tany Zambie tany zany tamin'ny fotoan'androny. Nipetraka tao amin'io le camp de réfugiés io zany nandritra nanomboka teo amin'ny volana Août 427 ka hatramin'ny volana Avril 427 dia teo zany fotoana ny karakarana ny taratasy nidirana taty Canada taty. Za tsy afaka milaza hoe mora ny nidirana taty Canada taty tamin'izany. Tsy afaka milaza koa hoe mora ny fidirana aty Canada aty amin'izao fotoana izao satria za zao maheno hoe maromaro ihany ny olona avy any Madagasikara any izay lavin'ny immigration canadienne ny fangatahany zany na andalo na findramonina aty Canada aty. Raha amin'ny atao hoe amin'ny fijerinao manokana sy ny traikefa hitanao, inona no zavatra sarotra amin'ny fiainana eto Canada ho antsika mpiavy? Ny toetrandro aloha dia io no voalohany indrindra hoe tsy maintsy izarana zany satria raha isika avy Madagasikara zany indrindra fa ny tenako izay tany amin'ny morontsiraka zany no nipetraka zany ny alohan'ny nahatongavana taty Canada. Avy eo nandalo tany Afrika zany, tonga teto tamin'izany volana Avril zany, mbola tena nahatsiaro hoe namiry be ny atsika dia io zany no hoe mila amboarina mihitsy ny saina zany mizatra le mangatsika zany, miaina amin'ny mangatsika. Ny ankoatran'izay moa eo ny hoe fizarana ny resaka sakafo, ny fitadiavana asa, ny fianaran'ny ankizy, ny fifaneraserana eo amin'ny olona eto zany, dia izany rehetrarehetra izany mbola ezaka goavana tsy maintsy natao zany mba nahafahana hoe le intégration resahanao moa zany dia iny lalana lavidavitra ihany iny zany raha jerevana tamin'ny andro tamin'izany moa fa amin'izao fotoan'izao moa fa betsaka ny vondrona isan-karazany zany izay manome tanana sy manampy ny mpiavy vao tonga zany manoro hevitra sy za tsy milaza hoe tamin'izany fotoan'izany tsy nisy ny fanampiana zany sy ny torohevitra maro samihafa fa bebe kokoa zany ny torohevitra azon'ny olona vao tonga zany amin'izao fotoan'izao raha oharina amin'ny tamin'izany fotoana izany.
raha oharina tamin'izany fotoana zany sy ny amin'izao fotoana fijerino azy mora ve ny ahitan'ny olona atao hoe ny malagasy vao tonga mora ny ahitany asa sa sarosarotra ihany ny fahitana asa aty Canada? Io miankina amin'ny hoe inona le tadiavin'le olona zany e. Za mijery hoe na tamin'izany fotoana zany na amin'izao fotoana izao mbola betsaka ny asa eto Canada, fa io moa samy manana ny zavatra kendreny ny olona zany. Raha ny tenako manokana zany tamin'ny vao tonga teto Canada moa de ny ahy moa de efa namboariko ny saiko hoe ninona eo dia natao daholo zany ny hoe za niasa tany amin'ny bar, niasa tany amin'ny restaurant, nanadio trano, maro samihafa ny asa zay hoe tsy maintsy nandalovana zany tamin'izany fotoana zany. Ny ako moa zany teo ny hoe ny fianakaviana mbola tany a Madagasikara de tsy afaka ny aingitraingitra zany hoe za tsy hanao raha tsy zao. Ary zay moa zany isan'ny sakana lehibe zany satria raha mijery zany hoe maro amin'ny mpiavy tsy ny avy any Madagasikara ihany fa na avy any amin'ny firenena hafa raha zany hoe manana ny traikefa zay nananany tany amin'ny tany niaviany izy, manana ny diplôma zay azony avy any amin'ny tany niaviany izy, de tonga eto izy de ohatran'ny mieritreritra izy hoe ka za dokotera tany aminay de tokony ho dokotera koa eto, nefa le izy tsy mandeha ohatran'izay zany le fidirana eo amin'ny sehitry ny asa zany eto Canada hoe satria ianao pilote d'avion tany aminao de tokony ho pilote d'avion koa ianao eto fa io miankina amin'ny safidiny tsirairay, io miankina amin'izay zavatra tadiaviny ny tsirairay zany hoe eo ny hoe mila tonga de miasa, de ny olona efa vonona hoe tonga de hiasa, za mino fa na tamin'izany fotoana zany na amin'izao fotoana izao zany tonga de mahita asa zany ny olona, fa miankina amin'ny safidiny tsirairay zany io. Miankina koa hoe vonona tonga de hiasa, raha so tsara ny asa misy betsaka fa miankina amin'ny fahavononana koa hoe anao tsy mihafahafa, tsy voatery hoe hiandry asa ambony be fa misy aloha asa tokony atao de hiteny ihany izy rehefa iny sa ka zay mihitsy ka ny hoe ny azy zay zavatra hoe hitako zany tamin'izany fotoana zany sy tamin'ireny moa mbola nisy le hoe centre d'emploi, de mandeha makany amin'ny centre d'emploi ianao de eo anao zany mijery ny hoe reto ny lisitry ny asa misy androany, de eo anao misafidy hoe za afaka manao an'ity, za te hanao an'ry ohatran'izay, de tsy nisy ny olana hoe tokony hoe vitsy ny asa na ohatran'izany. Eny ny asa zay hoe ny tenako mpanao gazety tany a Madagasikara sarotsarotra ihany ny eritreretana hoe ny traikefanao tany a Madagasikara zany de tonga de ahafahanao misehatra eo amin'ny sehatra fanaovan-gazety aty Canada zany, satria na ny fomba fanaovana an'le izy ara zany tsy mitovy, de za moa zany na de nieritreritra an'izay ihany ary de zay zavatra nisy teo zany no niaingako fa tsy mitady zavatra lavitra ako. Anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra retontsika dia hiverina eto ihany resaka amin'Andriamatoa Jean Razafindamo izay marihana moa fa izy zany novaintsika androany anisan'ireo malagasy efa nonina nandritra ny taona maro teto Canada. Anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra retontsika. Andriamatoa Jean Razafindamo raha ny fahafantarana azy dia consultant ihany koa ianao eo anivon'ny gouvernement canadienne. Ina moa tena andraikitra zany amin'izay fotoana izay atao hoe tsy de maro malagasy tonga amin'izany hoe toerana hoe consultant eo anivon'ny gouvernement canadienne. Hoe consultant ny tenako moa de fonctionnaire ny gouvernement fédéral zany nandritra ny 5 taona rehefa misotro ronono amin'izao fotoana izao, de
Ny alohany ny sotroana ronono moa zany a de efa nifandray tamina sehatr'asa na orinasa zany a zay mamatsy consultant ny gouvernementa fédéral de 5 taona taty aorinana retraité azy zany a de nisy zany a ny fiantsoana zany a hoe asa raha voniny ianao ny hirotsaka ho consultant ny gouvernementa canadiana de ny tenako moa tsy nanda zany a ary mieritreritra hoe opportunité anankiray zay ahafahana zany a mbola manatevina n'izay zavatra kely efa hita teny an-dalana nandritra ny 5 taona teny zany taona teny zany ary ohatrany hoe nafinaritra koa zany le izy hoe mba tsy ho very zany a le traikefa nandritra ny 5 taona fa ho averina eo anivon'le toeram-piasana zay nahazatra nandritra ny 5 taona moa zany de tsy nanda zany fa de le hoe consultant moa zany ohatrany hoe manoro hevitra amin'ny lalana maro samihafa zany a eo amin'ny asa zay tsy maintsy toto-saina zany ao anatin'ny fitondram-panjakana zany raha ohatra ka hoe raisina ohatran'izay le izy. Raha tsy diso a ianao koa nanoratra n'le boky hoe lettre à mon pays, inona tena tanjona tamin'izy iny a, inona tena hoe nandrisika anao nanoratra n'iny boky zay voaka tamin'ny taona 13 iny? Ny amo arak'le voalazako tamin'ny voalohany zany de hoe toe-javatra ny safotofoto be zany nialako tany Madagasikara tamin'ny taona 1970. Za moa zany ny alohany nialako tany Madagasikara zany raha nisy olona niteny tamiko tamin'izay fotoana zay hoe ianao ange ka hipetraka aty ivelany aty de satria ny tenako tsy nieritreritra mihitsy ny hoe hipetraka aty ivelany aty fa izahako efa mpanao gazety nieritreritra ny tenako hoe efa établi zany tany Madagasikara satria efa teo amin'ny 10 taona teo no nanao gazety zany vao niala tany Madagasikara de zay le fotoana hoe ny safotofoto be zay tonga teto Canada zany tsy nisy fotoana firy hoe nahafahana nanao jeritodika na nanao ninona fa de voatery tsy maintsy niatrika ny adidy aman'andraikitra amin'ny za nanambady mananjanaka de nahatongava ny fianakaviana teto zany no vaindon-draharaha nahitana asa koa moa zany no vaindohan-draharaha za mbola niverina nianatra zany nandritra ny fotoana hoe nanao asa tselika tetsy nanao asa tselika tery de lasa ihany le 5 taona ohatrany hoe nandalo le 5 taona zany tsy nisy fotoana tena hoe nieritreretana inona ny tenako moa tsy de hoe nanapaka tanteraka ny fifandraisana tamin'ny olona na tamin'ny namana na zay akaiky ny fo zany tany Madagasikara tany fa nifandray tamin'ny zareo teo foana zany nandritra n'izay fotoana hoe nipetrahana teto Canada zay. Nanoratra ihany koa tamina gazety maro samihafa tany atoerana tany de tonga moa le fotoana hoe nisotro ronono de teo zany no ohatran'ny nieritreritra hoe sao de mba tonga ara le fotoana hoe anambarako ny zavatra rehetra zay voasoratsoratra tetsy na teroa ao anatina boky anankiray zany hoe sao mba mety hitondra anjara briky na de kely ara zany ho an'ny Madagasikara raha malala moa ny zava-misy any Madagasikara amin'izao fotoana zao ary tsy zavatra hoe vaovao moa zany raha amiko zany satria za efa niaina an'izany hatrany amin'ny taona 770 zay nanomboako nanoratra teo amin'ny sehatry ny fanaovan-gazety zany
de nieritreritra hoe ngambany raha ny tena marina zany ohatrany hoe za zany ny tena nila n'le boky satria teo aho vao tena nanana fotoana zany a nijerevana le fotoana lasa zany a teo anelanelan'ny alako tany Madagasikara sy ny natongavako taty Kanada sy teo am'le fotoana hoe andeha hisotro ronono de ohatrany hoe ho azy zany l'izy ohatrany hoe fanafody ho an'ny tenako zany. Ny tenako moa tsy mba isan'ny olona hoe tia mitazona lolopo na amin'iza na amin'iza na amin'inona na amin'inona de ohatrany hoe le boky zany a netiko nanasitrana ny tenako aloha voalohany indrindra ary netiko koa zany hoe tena hoe ampanetretena be zany no nanaovako an'izy hoe somba farafaharatsiny zany hoe raha apetraka le fanontaniana hoe lettre à mon pays, l'île de Madagascar, mais où est-il parti ce meilleur de nous-mêmes? Hoy zay hoe raha apetraka le fanontaniana sao farafaharatsiny zany hoe mahita valiny. De izay zany no tena nitarika nanao an'le boky. Nanana fotoana koa moa zany satria efa tsy niasa tsony fa misotro ronono de nanana fotoana nanamarana an'ireny le zavatra indraindray note kely voatazoko fitetsy paragraphe ray izay voasoratra tamin'ny fotoana indraindray raha tsy tadidiko tsony hoe tamin'ny fotoana inona no nanoratra le izy de zay zany no ohatrany hoe ny amo ny soratako tamin'ny teny frantsay izy de ohatrany hoe coup de cœur sy coup de gueule mikasika ny toe-javatra any Madagasikara zany satria de za zany zay a tena nikitikitika an'le fahafahako amin'ny maha olombelona zany zay zavatra zay de zay ny any tena isany natonga hoe niala tany Madagasikara tany hoe tsy mety amiko intsony le rivotra politika nitsoka tany Madagasikara tany de lasa na de mbola tsy fantatro ary tamin'izany fotoana zany hoe hoaiza na ho tonga hatray za zany de nandeha aloha de zay zany le boky zany ohatrany hoe fitambarany zay zavatra le taona maro nifanesy teo zany ndray nisy fotoana zany hoe izay namaivay tato anatiko tato zany fahatsiarovana zavatra tary nefa za tsy nanana fotoana nieritreretana an'izy fa tonga teo amin'le taona 13 zany any ronono de nieritreretra hoe sao de tonga amin'izay ara le fotoana hoe ametrahana antsoratra ny soratra manko mipetraka ange fa ny teny manidiny de zay koa ny any tena isan'ny nanapahako hevitra hoe namoaka n'le boky zany hoe marina fa hoe ny tena nipetraka ela be taty velany taty fa zany akory tsy milaza hoe tsy malagasy tsony ny tena zany satria sarotra be asa misy olona angamba mahavita an'izany hoe rehefa mipetraka ela be aty ivelany aty de efa tsy malagasy intsony na efa malagasy latsaka fefany na ohatran'izany fa ny tenako moa zany ny fipetrahako taty ivelany taty ary no mbola nanamafy zany le mamalagasy ny ako moa zany ohatrany hoe za tsy naniry an'izany hoe hipetraka taty ivelany taty zany fa zavatra lalatantara tonga teo moa le izy de tsy maintsy nizorana de nizakaina de zay angamba nga barandresy no azo amtinana de kaisorana be da be anao nizaran'izay atao hoe fomba fijery sy traikefa satria mitanjona koa moa dia mba ahafahan'ny olona mijery antsika indrindra ireo tanora izay maniry eo akaty Canada mandray lesona amin'ny zavatra izay efa nizorany olona teto aloha indrindra takanao izay efa ela nipetraka teto. Sorana be da be anao Andriamatoa Jean Razafindambo. Asa misy hafatra na famtinana tianao atao amin'izao resadresaka tsika zao?
ia za angamba moa ny fijeriko ny tenako zany a de ny hoe tsary anankiray ahafahana maninga le hoe mahamalagasy mipetraka aty ivelany aty zany i genre Zafindambo. Io moa ngambany amin'ny teny français moa zany hoe l'exception justifie la règle sa zavatra ohatran'izay moa zany le izy fa ny zavatra tiako lazaina fotsiny de hoe tsy misy ny fifindramonina zany a sy ny fipetrahana aty ivelany aty zany tsy misy tahaka ny hoe manao lakozia de hoe asiana tongolo kely anankiroa na anankitelo de voatabia de asiana sira na ohatran'izany fa io a miankina amin'ny tsirairay zany, miankina amin'ny fahavononan'ny tsirairay, miankina amin'izay zavatra tadiavin'ny tsirairay zany a le ilay izy zany ny hoe angambany hoe ny afatra angambany de hoe marina fa hoe aty ivelany aty no mipetraka fa le mahamalagasy zany a dia zava-dehibe zany a tsy tokony ho adinoina zany na de indraindray raha ohatrany hoe mampalahelo zany no mitazana ny sasany hoe noho ny antony maro samihafa zany de efa manadino n'izay le hoe mahamalagasy zay fa amiko aloha le izy a angambany ohatrany hoe famonotena ny fanadinoana ny mahamalagasy ny tena zany. Za miteny moa zany hoe ny alahelo am'izay zava-misy any Madagasikara na eo amin'ny lafiny politika na amin'ny lafiny sosialy zany a tsy manakana ny tena anandratra ny maizy ny tena zany le mahamalagasy ny tena zany satria sasana angy samy hafa moa zany ny resaka ny tontolo politika sy le mahamalagasy ny tena zany. De zay angamba no azoko ambara Andriamatoa Barra ndresy fa de mankasitraka be dia be nanasa eto amin'ity fotoana fandaharana amin'ny fahitalavitra ity. Ia de isorana be dia be ihany koa ianao Andriamatoa Jean Razafindambo, zay ihany koa no mamarana ny fandarantsika tamin'ity androany ity, manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray amin'ny fandarana vaovao. Veloma tompoko.